solom-bavam-bahoaka zay nifidy ary nandany lay motion de déchéance an'Andriamatoa filoham-pirenena. Voalohany zao hitanareo reo manoloanareo zany reto manarika anareo reto izay rehetrarehetra zay tapantoko zany fa misy ro sasany zay mbola nandalana, misy ro sasany zay efa lasa any amin'ny fatany ny antony maro samihafa tsy de faraparako namany fa voalohany indrindra ny mbola hanampy ny fitenenana ireo namako zay eto fa tadresaka sy fanazavana tsotsotra no atao eto. Voalohany indrindra rehefa vita ny fifidianana ny katsabako zay natao tato amin'ny antenera firenena hanalany ny motion de déchéance natao an'Andriamatoa filoha dia ny ampitsoniny dia napetraka io zany teny amin'ny fitsaranavo momba ny tapan'ireny. Misy ny valandresaka zay natao n'Andriamatoa filoha nilazany fa tsy antony araky ny lalàna sy ny tsy fanajana ny lalàna no antony nahatonga anay solom-bavam-bahoaka hanao an'izay motion de déchéance zay faraky ny voalazany dia hoe satria zay tsy nomenaka 4 satria be dia be ireo zavatra zay tombotsoa olo takinay ka tsy nekeny sy ny sisa tiana ny mariny fa efa ho roa taona latsaka izahay zay na ny filoham-pirenena na voafidinay na ny filoham-pirenena na zay solom-bavam-bahoaka. Raha nokony izy efa tany amin'ny fiatombohan'ny législature no misy ny zavatra 4 zany marina tokoa fa fanao efa nisy teto zany hatram'izay ity législature ity no tsy nahazo ary ny teny mihitsy Andriamatoa zaho izy no tsy nomaiky satria izy mahatsapa izy ny fahorim-bahoaka. Zahay koa makony latsaka makoko voafidin'ireo faritra isan'isany misy anay fahafantarany vahoaka koa fa mba miantra azy ireo mahatsapa azy ireo ary mitondra ny feon'izy ireo isan'andro. Ary dia tiana ny mampafantatra teny fa tsy afaka ihambo Andriamatoa filoha fa izy rery no manana an'izany monopole ny fitiavana ny vahoaka izany. Porofony zany raha nilaza izy fa mitsinjo ny fahorim-bahoaka hono a ny tsy nividina ny 4 ranay dia tehiteny amin'Andriamatoa filoha zahay alefa asomeo an'ny jiramary ny vola tokony hividiana ny 4 ranay dia foana ny délestage. Faharoa manaraka an'izay efa tsy nomena 4 ihany zahay miteny izy tamin'ny fidirany tamin'ny investiture fa hoe ho maimaim-poana ny fampianarana omeo ny ministère de l'éducation nationale ny vola home tokony ho nividiana ny 4 ranay dia maimaim-poana koa ny fanabeazana eto Madagasikara. Faza zahay foana no lazaina ary eto dia tsara ho fantatsika mbola idirako mbola misy namana hanazava ny resaka lalàna rehefa avy eo ary eto dia tiana hiazava fa tsy ny exécutif ihany fa indrindrandrindra Andriamatoa filoha ihany nge no mitantana sy mitondra ny firenena mpitantana sy mpitondra koa izahay fa fizarana azy satria zahay mpanao lalàna ry zareo mpanatanteraka. Inona ny lalàna zay nandary teto amin'ny assemblée nationale tsy milaninay satria hampandrosoana ny firenena vitanay le didinay ny fampiharana azy sy ny fampatanterana azy no tsy natao mpanatanteraka. Mba misy ihany koa ny fifandraisana amin'izay mampitantana ny firenenanay zay mba misy ihany koa ny fifandraisanay atao amin'ireo mpamatsy vola. Raisiko ohatra fotsiny ny banque européenne d'investissement dia milaza aminay député amin'ny maha institution anay fa mbola tsy nisy requête na ny ray natao ny gouvernement
hangatana an'ireo famatsiam-bola zay mitenina hatrany ny 1 milliard d'euro tokony hanarenana ny jirama, tokony hanamboarana an'ireo lalana rehetra manerina ny Madagasikara zay mila fanamboarana maina. Itsika omena indray zany tsy manaraka dia nanoratra taminay amin'ny institution anay ny Banque Européenne d'Investissement hoe aiza fatao ianareo hampiana indray no tsy saitra miala fotsiny vola tsy anjaranay député zany fa anjarany mpanatanteraka fa maninona no tsy atao. Eto zany amaranako ny anjara fitenena mbola andray fitenena ro namana hafa Andriamantoa mitodika aminao izahay. Aza dia zahay député ihany no soketaina fa makokoy izahay averiko, fa makokoy izahay mba lany. Ary tamin'ny anaranay no latsahanay fa tsy tamin'ny anaran'olo-kafa. Anaranay no nentinay fa tsy anaran'olo-kafa. Fantatrao ny tiako tenena amizay le matofro. Ka eto dia te hilaza aminao fa matoa zahay no fidiny vahoaka ary kely vahoaka mampiteniteny nareo indrindra fantako eo ve nareo TVM sy ny RNM milaza nareo mampiteny andreo zay olona tsy poninareo isanisany fa hoe tsy ekenay any zavatra ataony solom-bavambahoaka mialatsiny andro matofilo fa tsy misy tamingana olona anankiray nifidy akany betioka reny tamin'ny télévision reny. Encore moins na rety namapetitaninareo tsy reny olona nifidy anay to sy rety nifidy anareo tsy fata. Voilà. Ka hamarana anazy dia izao olo-kely ianao mahafantatra ny fahorian'ny Malagasy ianao raha ohatra ka tena tia tanilazana koa ianao ekeo ny feon'ny vahoaka zay hoentinay sy ny tenan'ny vahoaka mametrahy amin'ny fiainana.